Klasy tokovavy tonga eto amin'ity fandarana imaso spécial isan'andro ity tsy milaina ampahafantaranareo tsony angamba ny vahinay zao ariva izao fa de fahitanareo sady tamin'ny sary teo fa lay raiky ala taloha na ny candidat Didier Ratsiraka no vahinay izao ariva izao inonay fa dia aritra ijery an'izany mandritry ny adindray anareo satria tsy zovina aminareo fa dia anisan'ny poalo amin'ity fifidianana ity Andriamatoa Ratsiraka. Miarabanao tompoko atao anatin'ny telo taona tsy anontany anao tsony aho hoe inona ny antony ilatsahanao fidina fa dia atao anatin'ny telo taona dia azo lazainao hoe nanao recul ianao ka raha ohatra jerentsika ny tantara na ianao tany ivelany afaka mifampiresaka foana tamin'ny malagasy tamin'ny alalan'ny onjam-peon'ny radio Madagasikara na tamin'ny fahatongavanao teto nahita ny vahoaka sy mifampikasoka tamin'ny sady tao anatin'ny andro vitsivitsy raha ohatra ka jerena ny tantara tao aneriana dia raha ohatra ka misy ny hoe lesona azotsoana tamin'ny tantara inona ny averinao hoe fahadisoanao tao anatin'izay tondranao 12 taona izay. Ny fahadisoana angamba mety betsaka ary raha tanisaina eto ny fahadisoako angamba dia mahavita boky ray isika ka tsy hanam-potoana angamba hitantarana ny fahadisoana fa niteraka n'le mety hoe fahadisoana angamba no azo asinteny zay lazana azy amin'ny teny gasy manahirana ihany fa amin'ny teny frantsay le izy mazava kokoa indrindrindrindra fa terme miaramila amin'ny école de guerre izy le hoe appréciation de la situation. Ngamba nisy mauvaise appréciation de la situation. Raha tonga ny tenanay tamin'ny 2017 natson'ny général Ramanantsoa hiditra ministre Ndraramba iny za tsy teto tamin'ny 2017 tonga dia niazakazaka ny fianakaviana mbola lavela tany andafy efa vita ny école de guerre nanao attaché militaire tamin'izany fotoana zany dia nijereko inona ny zava-misy inona slogan nitenenina tamin'izany langue française langue d'esclave accord de coopération accord d'esclavage sy ny sisy zany hoe nisy fitiavan-tanindrazana saika lasa diso tafahoatra azy ka manjary fankahalana midika fankahalana vahiny zany hoe nationalisme exacerbé dia izay no anisany niteraka zavatra safotofotony-javatra maromaro ka raha tonga tamin'ny fitondrana tamin'ny 2017 ny tenanay dia mba nanao fa makafakana hoe inona marina mo ny tena zavatra ilain'ny vahoaka sy tadiavin'ity vahoaka malagasy ity inona ny vetsivetsipony ireo inona ny zavatra irin'izy ireo amin'izao fotoana izao dia nanao analizy fa makafakana kely zahay dia hoe zao angamba nitadiavin'ity vahoaka ity amin'izao sika miteny zao zay zavatra zay dia tsy maintsy ampivadina amin'ny zava-misy zava-mitranga iraisam-pirenena sy ny zava-mitranga sy zava-misy teto atoerany dia zay natonga anay nanao an'ireny fanambaran'ireny hoe satria raha tamin'ny gouvernement Ramanantsoa natsony ahako hitondra ny tany sy fanjakana raha ohatra ka sendra misy fahafatesana sanatrin' zany na fialany dia tsy nanaiky satria zay hoe tsy maintsy ny programme aloha natolotra zay vao mifidy olona amin'ny gouvernement vaovao dia tsy maintsy ny raisiko ho azy rehefa tonga amin'ny fitondrana hoe inona ny programme inona ny projet de société atolotra nyity malagasy ity inona ny zavatra mifandraika amin'ny zavatra eritreretiny sy tadiavina dia izay natonga nanoratana an'ireny boky meny ireny nazavaina tao anatin'ny efa-bolana tamin'ny teny frantsay sy teny gasy ary misy hoe lalampanorenana mifanaraka sy mifanentana amin'izany projet de société na programme zany dia io zao hoe raha laninareo io tompoko dia tia mpanomponareo tsy laninareo kosa io dia miala satria afaka miverina miaramilako mamelona mivady aman-janako ka zay mitondra an'ireny programme rehetra reny na ny investissement outrance na ny programme socio-économique sy ny sisa ny décentralisation ny université ny lycée isaky ny fiondrona sy ny sisa sy ny usine natao eran'ny vazatany efatra nisy famaikana koa afanam-pobe loatra koa tanora koa ny tena afanam-pobe loatra dia nazary tsy voadinika tsara angamba ny dossier sasantsasany ka nahatonga niteraka hoe éléphant blanc ry tsy naombiky ary
tsy dia araka ny azakazaky ny capitaine d'équipe daholo iny ny mpiara-mitolona sy ny mpanao baolina rehetra ao anatin'ny équipe ka zay appréciation de situation zay angamba no niteraka mety ho fahadosom-panantenana satria tsy tanteraka ary ny fahavalo koa tamin'izany fotoana zany tadio fa maro raha vao miteny ianao révolution nationale démocratique za koa tena saro-piaro de saro-piaro amin'ny fiandrianam-pirenena indépendance nationale et souveraineté nationale de mety manohitohina ny sasany zany de tonga le fingapingana isaky ny telo volana isaky ny enim-bolana avy any velana ka zany rehetra zany mety nampandamoka ny zavatra mety ho tsara ia ka zay mo resaka hoe fampitirina ihany zany fa anisany anankiray ny lazanao hoe hitondra fanivany ianao am'izao fividianana zao ka inona ny averinao hoe fiovana lehibe na aminao zany na amin'ny zavatra ataonao tsy maintsy ataonao raha tonga fitondrana ianao zava-dehibe de araky le voalazako hoe tsy maintsy misy ny programme aloha zay vao manao constitution mifanentana am'izany izay vao mifidy olona ka io programme io raha ohatra tianao avy atrany ny anazavako azy zao de ataoko raha ohatra rehefa avy eo anasatsika rehefa avy eo vo atao le izy ataoko rehefa avy eo ametrahako fantarina amin'ny tsiprina anao mikasika an'izay fa kaotraka faripeo avany ambatim-bazaka ka faripeo tratra mivovoka tratra mivovoka be olona loatra ka de sentitra petsika toatra fa raha ohatra mijery anao ny olona taloha ary zay moa tsy anisan'le hoe fanovana avy aminao tiako fantatra am'izay raha mijery anao ny olona taloha de ohatrany hoe olona sarotra azy resana olona tsy azo atonina loatra raha miteny azao de hoe taciturne inabordable ka mbola mitombona ve zany raha ianao tompo no mijery azy am'izay zay ngamba ataoko disokely zay koa le appréciation de situation ny sasany momba olona ronjato isan'andro no ndraisiko e am'izao fotoana zao e ary tsy latsaky n'izany maharonoany zany teny avoloana tany ambotsirotra manao lavareny ny olona manomboka amin'ny valo maraina ka hatramin'ny ray roa mbe folo alina amin'ny ray maraina amin'ny roa maraina tonga ho amiko raha ohatra ka olona sarotra tonina ngamba tsy manatonareo vahoaka be dehibe reo raha jerena koa anao manana personnalité matanjaka be ary anisany anankiray angamba zay tsy holavinao zay ary ny mpiara-miasa aminao de ohatrany hoe voatsindry ao anatin'izay personnalité nao zay na indrindrindrindra atao amin'ny lafiny fitondrana zay ka matetika zany lasa mitondra fahadisoana eo fitantanam-panjakana le izy satria ny olona manodidina anao au lieu d'être conseiller lasa courtisan ankabeazany zay moa samy miankina amin'ny tsiray ay kosa saika nefa tadydio tsara fa tamin'ny fotoanandro ny tsy de maharitra rahadiny ray sasany moa ty imazo ty fa adiny ray monjaka sarotra mivalampatra fa mialatsiny a tamin'ny fotoanandrony a dia maka ministra noho ny fahaizana ny akabeazan'ny ministra de noho ny fahaizana dia naka kosa CSR sa tsy mbola tsy nisy ny sénat tamin'izany fotoana zany ireo no ataoko hoe mpanolotsaina na de tsy de mahay taratasy na de tsy manam-pahaizana diplôma be manahoana ary izy de no iveriko fa manana ny maizy azy any amin'ny toerana misy azy de ireo no nanolotsaina ary manoro mety rohevitra tamin'izany fotoana zany tsisy afaky ilaza angambo eto tsy hanao dokam-barotra ho ana candidat fa tsisy afaky ilaza angambo eto fa tsy manana ny maizy azy tsy nanana ny maizy azy andre matomonjajaona tany atsimo tsisy afaky ilaza eto fa tsy manana ny maizy azy pasteur andriamanjato eto Antananarivo na andriamatora tsy fera sy ny sisa de reny olona reny nanolo-tsaina ary nanorohevitra ary mifandona ny hevitra indraindray de tsy tapaka tsy de fanapahakevitra tsy lasa satria mifanipaka ny hevitra ohatra fotsiny lazaiko anareo ny zone France ny libéralisation privatisation sy ny sisa efa tany amin'ny enina amby 27 sy arivo ny saika ataonay kanefa mitsivalana ny sasany zay tsy tononony de satria ny tena tsy dictateur araka ny filazan'ny sasany fa mba demokraty ihany de manaraka ny hevitry ny be sy ny maro de efa tsy teo tsony reo olona misakatsakana an'izany zone France sy ny libéralisation privatisation zay zay vao niazakazaka le privatisation sy ny zone France ka raha misy za kosa aloha mieritreritra fa misy manana amina izy azy reo mpiara-miasa amiko afaka miteny marina ohatra fotsiny zao tamin'ny fotoanandrony a andriamatonirina
Andriamanirasoa ministre ny agriculture tamin'izany fotoana zany de mbola révolution nationale démocratique de hoe subvention fanjakana so avy de naka fanapahan-kevitra izy hoe tahaka an'izao no tokony ampandehanana an'ity zavatra ity zay hoe raisiny andraikitrao alefaso nandeako tsodrano izy tsy milaza taminy kokory izy avy de nanao ka ataoko fa tsy de marina loatra zay fa asa fahitan-javatra ty ivelany angamba fa ataoko fa tsy de masika manahoana ny tenako ary misy milaza mantsy hoe raha tonga eo ranga io anao valy faty ahoana moa zay io fa naveriko ombieny fa tsy misy valy faty tsy misy lolopo raha avy am'ratsiraka ny zavatra mikasika andratsiraka manokana na ny fianakaviny tsy misy dikany tsy misy antony tsy misy fotony eo anatrehan'ny tombontsoam-pirenena ka hoy iaho hoe za tsy hanao ohatran'ny troisième république hoe zay olona teo amin'ny deuxième république taloha na mahay toninina aza de ataonjorombala amiko tsy mampaninina velively maka an'ireo olona tamin'ny troisième république eo rehefa misy raha manana mahay izy azy ka manaiky le programme ho tanterahana miaraka zay zany hoe zany andriamatoratsiraka am'izao fotoana zany ho mitovirteo hatram'izay mihitsy zay le mahagaga ohatra midécouvrir andratsiraka anareo androany azafady fa nampiara-miasa an'izany hoe andriamato monjajona sy ndriamanjato zany miaraka amin'ny andriamato manandafy andriamato razana bahiny andriamora satasoro sy ny sisa tsy zava-mora homme d'ouverture hatrany tamin'ny andro fahagola hatrany ampiandohany faandroany miaraka atao anatin'ny FNDR matsy zay zavatra hoe miaraka atao anatin'ny FNDR satria nahoana moa zany laza hoe le boky mena le programme natolotra sy ny lalam-panorenana natolotra dizy ireo no nanoana azy anisany nanoa azy ary reo no lehibe nantoko politika tamin'izany fotoana zany na de mifandaka tsy misabaratra aza ny heviny tsirairay rehefa hoe tsy misy mangidy tsisy masika ohatrany sakay fa rehefa tenerana telina ihany de hoe ty toko ny programme ekenareo ve manaiky ndao iara-iasa na de misy fifandonana mafy be aza tamin'izany fotoana zany ka mialatsiny fa ny PSM marereny nontoko politika mitsipaka amin'ny programme tamin'izany fotoana zany ka raha mitsipaka kosa izy atao hoana ny iara-iasa amin'ny olona mitsipaka ny zavatra fa le programme iombonana natonga an'izy ireo tao fa sarotra de sarotra no nampiara-ny asa amin'ireo olona reo minoa ianao ianao koa nilaza hoe ny rahalahy no président de république dia ny 2/3 ny ministre ho tanora avokoa ao anatina cadre électoral ve ny lazanao an'izany sa tena conviction personnelle ary conviction personnelle satria zao voalohany aloha mpivarokena tamin'ny Tomasina no niantoka ny fianarako tany an-dafy nandovo vola andehanako any an-dafy miverina avany a mitondra sambo dia 5 amby telopolo taona 9 amby telopolo taona monja raha tsy diso aho dia ndraisiny général Ramanantsoa ministre Loramba iny nisolo nga rahabe mananjara zay fa goaiky antitra de hoe mba samy nisoran'ireny menaka kosa da reo mba hanao zay ka zay nahatonga anay a naka ny andriamatoa toko lala Gaston 5 amby telopolo taona ministre tato aminareo tato iny andriamatoa José André Nelson telopolo taona andriamatoa Tantely Andrianarivo 7 amby roapolo taona andriamatoa Nirina Andriamanirasoa 1 amby telopolo taona Jean be Manjara 3 amby telopolo taona Jafera Rabe Santoine Boanor Jean Victor sy ny sisa latsaky ny 9 amby telopolo taona ny akabeazany misy ny cadra misy koa ny zokonjokony angamba nisy exagénera tamin'izany fotoana zany telona efatra ka tsy zavatra hoe voanio manararoatra ny fotoam-pifidianana sy fampielezan-kevitra fa tena milaly baka ato amiko misy hoe tsy maintsy formena ny relève tsy misy olona immortel ka hoe eo amin'ny fitondrana mandrakizay fa tsy maintsy formena ny relève ary zany natonga anay naka tanora hatrany hatrany tsy ny ministre ihany fa any amin'ny direction any amin'ny kabinetra any sinsisa naka tanora be dehibe tokoa zahay nitsiny kely fotsiny angamba ary anisan'ny tsy ny azo omena azy vehivavy anankiray monja ho a tao anatin'ny gouvernementako amin'ny manaraka kosa ngamba atao misimisy ny vehivavy satria ny vehivavy ny maro anisa ary tsy misy fampandrosoana raha tsy misy promotion de la femme raha tsy misy développement intégré miaraka amin'ny vehivavy satria izy ny maro anisa izy mikarakara ny fianakaviana izy mikarakara ny ankizy sy ny sisa la femme et le développement
anisany idée force hoentiko ho an'ny vahoaka malagasy zany raha lany ny tenako.